Salama tompoko androany isika dia ndao hirezaka ny mahakasika ny zava-mitranga any faritry ny Anjorobe sy ny Ankazobe iny izay raha mahalala moa fa tena lasibatry ny asan-jolahy iny faritry ny Ankazobe sy ny Anjorobe iny amin'izao fotoana izao indrindra fa ireo jolahy izay pakan-keriny ary tena mamporohoro ny vahoaka ny asa ataon'izy ireo amin'izany fakanan-keriny zany amin'izao fotoana izao ka mahatsaro tena fa tena mijaly ny vahoaka ny Ankazobe iray manontolo iny manoloana izay fakanan-keriny izay ataon'ireo jolahy ary mitaky vola be moa ny ankamaroan'izy ireo amin'izay fakanan-keriny zay. Ka io no vaobasina amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka azo adino finy manao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba afahana mandravona ireny hevitra rehetra ireny amintsika vidéo manaraka eo. Tsarovy ny milike ny vidéo antsika ary azo adino toroko zany hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba afahanareo manaraka tsy tahabaka ny vidéo zay lefany amin'ny sisiny matahotagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampandrely isika fa avy hatrany tonga dia vava ndawary. Raha miresaka an'izay asan-jolahy izay isika dia tena hita tato ato zay fa ny hanazo vahana ny tambazotra an'ireo jolahy izay papiorohoro ny vahoaka iray manontolo indrindra fa na ny amin'ny faritra atsimo izany na ny amin'ny faritra avaratry ny nosy ary ny ao fovoan-tany koa dia tsy diso anjara amin'izany asan-jolahy izay mampiorohoro ny vahoaka izany. Ary raha mahalala ihany koa fa tena mihamafy ny ady ataon'ireo jolahy ireo amin'izay fampiorohorona izay ataon'izy ireo zay. Na dia efa miezaka manao aintso zavatra aza ny mpitandro ny filaminana izay manao karazana anirony fampandrimpahalemana sy fampandrintany irony dia tsy mahasakana an'izay asan-jolahy sy ny tambazotran'ny jolahy izay hita fa mihamazo vahana amin'izao fotoana izao ka tena mitebiteby ny vahoaka ary mahatsaro tena miadirery ny vahoaka manoloana an'izay tambazotran'ny jolahy izay. Tany am-piandohana raha toa ka nangalatra sy nandroba fananan'olona ny tena nataon'ireo jolahy ary ny raha mahita ihany koa moa ireo jolahy izay hita mandeha manafika anirony olona manamanam-bola isan'ny tanàna irony raha tamin'ny andro taloha no nahitavantsika an'izay fa amin'izao kosa dia niova hafa kely ndray ny fisehony asan'ny jolahy indrindra fa ao amin'ny faritry ny fovoan-tany ao ka ao Anjorobe sy Ankazobe ny tena lasibatra tamin'izany asan'ny jolahy zany tato ato zay. Raha toa ka tany amin'ny faritry Ambatondrazaka isika no tena naheno an'ilay hoe fakanan-keriny sy ny maro hafa fotoana efa elaela izay dia amin'izao fotoana izao kosa ao amin'ny faritry ny Ankazobe sy Anjorobe no tena lasibatra amin'izany asan'ny jolahy pakan-keriny sy pampiorohoro ny iray tanàna izany. Tsy vitany makan-keriny ireo jolahy fa mbola mamono mahafaty ary ihany koa mandroba ireo fananana kely izay ananan'ireo olona izay miaina sy monina ao ambanivohitry ny Anjorobe sy Ankazobe ao ka tena mitebiteby ny vahoaka ary tena mahatsiaro tena fa tena mijaly izy ireo manoloana an'izay asa fakanan-keriny izay ataon'ireo jolahy ao amin'ny faritra izay misy azy ireo zay. Efa raha mahita ihany koa fa tsy mipetra-potsiny amin'izao ny mpitandro ny filaminana ary efa volana maromaro ny mpitandro ny filaminana ao Anjorobe ao sy Ankazobe no nanao an'izay resaka fampandrimpahalemana amin'ny fampandrintany izay ary ny raha nahalala ihany koa fa efa misy maty aza ireo mpitandro filaminana tamin'izany noho ny fampitifirana izay nisy teo amin'ny jolahy sy ny mpitandro ny filaminana teo ihany koa ny nahafaty ny bentanan'izy ireo izay nisy nitifitra tao an-tranony mahakasika izay fakanan-keriny zay hatrany. Midika izay rehetra zay fa tena efa manao aintso zavatra mihitsiny na ny mpitandro filaminana na ny tompon'andraikitra ambony izay misahana sy mitondra ao amin'ny faritry ny Anjorobe ao fa na dia eo aza izay rehetra izay dia tsy mampihemitra an'ireo tambazotran'ny jolahy fa mihamihitatra hatrany ireo karazana fanafihana sy fakanan-keriny izay nataon'izy ireo tato ato izay. Ka eo indrindra no mahatonga ny be sy ny maro amin'izao fotoana izao mametra-panontaniana amin'ilay hoe iza tokoa ny tena ambadika an'izao fanafihana lava izao ary iza no tena mpamatsy fitaovam-piadiana an'ireo jolahy fa toa mampiasa fitaovana izay azo lazaina fa mahery vaika sy raitra ihany koa mitovy amin'ny mpitandro filaminana izy ireo mandritra izay fanafihana sy fakanan-keriny ataon'izy ireo zay. Manoloana izay rehetra izay dia ndao ara ho resahana amintsika ny mahakasika ny
opération Harato izay iarahana amin'ny colonely Andrianarivo Rianitsiory izay lehibe ny OPS CIRGN Antananarivo mba ho fifehezana ny fakanan-keriny dia efa nisy ny vokatra azo ho an'ny distrikany Ankazobe dia azo lazaina fa milamina ho izy hatrany. Mbola fifehezana kosa ny ao Anjorobe ary iraisany mpitandro ny filaminana ny hetsika. Tery lalana ireo mpanao ratsy amin'izao raha ny fanazavana ihany. Ny antony dia mifandraika tanteraka ireo vondrokely rehetra manodidina ao Anjorobe ao. Hatreto dia ampolony maro no efa lavon'ny mpitandro ny filaminana. Ankoatr'izay dia olona miisa 320 no efa voasambotra ka nampidirina amponjavonja maika. Misy mpitandro filaminana sy olom-boafidy amin'ireo izay efa tratra ireo. Nanampy fanazavana ny kolonely Tahina Ravelomanana, lehibe ny zandary misahana ny sampikarohana amin'ny ady heloka bevava na ny section de recherche criminelle etsy fiadanana fa mihatsara ny tranga fandriampahalemana amin'ireo faritra roa ireo. Betsaka ny basy sy ny fitaovam-piadiana izay tratehaka n'izy ireo tamin'ity volana ity. Izany hoe voasambotra ny lehibe izay mpamatsy basy sy bala an'ireo dahalo ireo. Lehilahy iray no tratra teny tsara honenana ka niainga tamin'io no nahafahana ny sambotra ny naman'ny olon-dratsy io. Rehefa nitoy ny fanadihadiana dia hita daholy ireo basy izay vatsiana an'ireo pakan-keriny ireo. Natotry ny fampanoavana ireo voarohoroy na izany aza araky ny loharanom-baovao dia mbola nahitana tranga fakanan-keriny ihany tao amin'ny distrikany Ankazobe tamin'ny ity herinandro ity. Vao marina araky izany fa tena miray tsokombakomba amin'ireo olona izay eritreretina manamboninahitra sy ao ihany koa ireo mpitandro filaminana izay azo lazaina fa ao anatin'ny kolokolo tanteraka no namany ireo izay pakan-keriny ireo. Satria izay moa ny voalaza an-gazety araky ny voalazan'izy ireo hatrany misy ireo olona manamboninahitra sy ireo mpitandro filaminana no voarohoroy atao anatin'ity resaka fakanan-keriny izay mitranga misesisesy ao Anjorobe izao amin'izao fotoana izao. Ary izay ihany koa moa mahatonga ny be sy ny maro metra-panontaniana amin'ilay teo hoe iza no tena mpamatsy basy azy ireo fa toa mampiasa basy tena mahery vaika sy raitra ihany koa. Raha ny fijery an'ireo basy izay ampiasain'ireo jiolahy dia hita fa basy lafo vidy avokoa ireo izay basy ampiasain'izy ireo izay ka avaiza no ahafahan'izy ireo mividy an'izay basy izay ary avaiza no ahafahan'izy ireo manana an'izay basy lafo vidy sy raitra izay. Ka noho izany dia raha tiana ho fongotra izay asan'ny jiolahy izay sy izay tampatotran'ny jiolahy izay dia mila fongorona hatrany amin'ny fakany fa raha tsy izany dia zava-poana ny opération Harato ataon'ireo mpitandro filaminana izay tena hita fa manao aintso zavatra amin'izao fotoana izao. Satria ny biby raha tsy misy lohany dia tsy mandeha. Ary io tambazotran'ny jiolahy io raha ny lehibe no voasambotra avy hatrany foana io tambazotran'ny jiolahy io ka tsy hitohitsony io asa fakanan-keriny io. Ka ny fitadiavana an'izay lehiben'izy ireo izay no tena manano sarotra amin'izao fotoana izao. Izay ara tomboko lasy tomboko vavy ny masaka azo naroso tato anatin'ity video ity ka misaotra antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany an'ity video ity. Aza dino ny manao commentaire ambanin'ity video ity mba ahafahana mandravona nandreny hevitra rehetra naovantsika video manaraka eo. Tsarovy ny milaiky ny video antsika ary aza dino toroko izany hatrany miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay lefa ny am'sesy tao atao gasy. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirarisoa.